Filoha Andry Rajoelina izay voahositra ho mpitarika politika mahay indrindra raha ho any Afrika tamin'ity taona ity ka dia nipitsipitsy ny mahakasika an'izay no fakafakaina amintsika atao anatin'ity video ity ary manasantsika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Aza dino ny milaiky ny video antsika ary tsarovatra hatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tahabaka ny video izay lefa nahito isan'andro. Tsy ampendela moa isika fa avy hatrany tonga dia vavany ndao ary. Ny tonga tsy miarahaba hono ny namantezitra ka dia faly miarahaba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka an'ity chaîne ity ny tenako amin'ity androandroany ity. Arakin'izay efa natsipiko zay dia ny vaovao tsara ho an'i Madagasikara no tena iompanantsika ato anatin'ny ity video ity izay mahakasika ny filohan'ny Repoblika ny Madagasikara amin'izao fotoana izao. Fa milohan'izay dia ndao aloha resahantsika ireto tsara ho fantatra manaraka ireto. Mampiantrano ny fifonambe momba ny fandripahalen'ny faritra andrefan'ny ranomasimbe Indiana izay haharitra 5 andro i Madagasikara. Nandray anjara tamin'ny lanonam-panokafana ity atrikasa ity ny ambassador'ny Etazonia izay miasa sy monina ao Madagasikara sy Comore Claire Perangelo sy ny lefitry ny komandiny ny misahana ny fiarah-miasa sivily sy miaramila eo anivon'ny Africom ny ambassador Roberto Scuti ary ny sojaben'ny African Center Dr Assis Malakias niaraka tamin'ny ministry ny Jono sy ny toe-karena manga Pobert Mahatanty amin'ny alalan'ny ezaka iombonana fifampizaram-baovao ary fandrindrana fiarah-miasa ihany no ahafahantsika miaro ny ranomasontsika sy ny vahoakantsika ary miantoka ny fahombiazana sy ny fahamarinantoeran'ny firenentsika ary ny faritra misy atsika ho iatrany ambassador amerikanina Claire Pierangelo raha nanamafy ny lanjany filaminana an-dranomasina nandritra ny lohateniny tamin'ny ity atrikasa izay nokarakaray ny vontoeram-piofanana strategika atsy Afrika na ny Afrique Center for Strategic Study ACSS ity. Tompona andraikitra misa 50 amin'ny sehatry ny fiarovana an-dranomasina avy amin'ny firenena misa 10 ao amin'ny faritra andrefan'ny ranomasimbe Indiana sy ny fikambanana misa 40 no hidinika ny fandrindrana fiarah-miasa sy famolavolana paikady iombonana araka ny fifanarahan'ny Djibouti momba ny fitondrantena an-dranomasina. Niady amin'ny heloka bevava voarindra iraisam-pirenena ny fitsarana ireo heloka an-dranomasina ary ny fiarah-miasa iraisam-paritra no tena hifantohan'ny dinika araky ny nambaran'izy ireo hatrany. Antenaina arak'izany fa hitondra vokatsoa lehibe ity dinidinika izay nataon'izy ireo ity manoloana an'izay resaka tsy fandrimpahalemana etseroa izay. Eo amin'ny resaky ny fahapotehan'ny lalana ao an-drenivohitra ao indray miapotika hatrany ny lalana eny 67 hektara sidy ankaikin'ny postra eny. Raha izao zava-misy amin'izao no mitohy dia mety hahazo ny amboara ny renivohitra mora simba lalana indrindra angambany ao Antananarivo renivohitra ao. Tsy vitan'izay fa eny amin'ny zone Forelo Tanjombato ihany koa kely sisa dia ivadika sous-marin ny fiara handeha eny an-toerana eny. Eo amin'ny resaky ny tsy fandrimpahalemana izay hatrany ny generaly mitombo ny tany miatsy mandry fahalemana hoy ny fanehoan-kevitra ny olona sasany. Mitombo ny tsy fandrimpahalemana naiza naiza. Ny janoary fotsiny nanamarika ny tao Antananarivo ny fitifirana ampamily iray teny Ambodivona ny 12 janoary. Fanafihana nahafaty raim-pianakaviana teny Ampamantanana ny 18 janoary. Fanafihana nahafaty raim-pianakaviana Mpanakalo Devizy teny Analakely ny 30 janoary. Ny fanafihana namonona any Benitanana ny Mangataboangy. Ny fanafihana sy famonona ireo mpilatsaka antsitrapo koreanina tany Marovoay, Morarano, Gara, Moramanga. Tahaka izany koa ny tranga samihafa toy ny Fakanankery ny tany Ankazobe, Anjorobe, Alotra sy ny sisa. Ekena fa mety misy ezaka fa tsy arakaraky ny fiazakazaky ny zava-misy
no trangana tsy fandripahalemana amin'izao ankehitriny izao. Etsankilan'izay fitantanana kitoatoa no ao Madagasikara nihiratra tampoka ny masony Augustin Andriamananoro raha naneho ny heviny. Tany ampefy Andriamatoa Augustin Andriamananoro ary dia tsy naharitra fa naneho hevitra tamin'ny Facebook ka nametra-panontaniana ny hoe efa Madagasikara tsy misy bedy ve toa samy manao izay tiany, tsy misy mandray andraikitra ho izatrany fa izao aloha tsy any ampefy ihany fa any amin'ny faritra rehetra manerana ny nosy dia mampanontany tena ny hoe mbola misy fanjakana ve, mbola misy mpiahy sy mpiaro ve ny vahoaka, mbola misy lalàna miharitra ihany ve ao Madagasikara, ary efa ela io fa izao angamba ny Andriamatoa Augustin Andriamananoro vao nahita tsara ilay kitoatoa amin'ny zavamisy ao Madagasikara ao. Hoy ny fanehoan-kevitrin'ireo mpamakafaka ara-politika amin'ny zavamisy amin'izao ankehitriny izao. Ndao amin'izay ho resantsika ny mahakasika any nahavoahosotra ho mpitarika politika mahay indrindra ao Afrika any Andriamatoa Andry Rajoelina. Tontosa tao amin'ny Mario Casablanca ny andiany faha-7 amin'ny lanonana fanolorana maro-pankasitrahana ireo personne non viure izay nandraisan'ny filohan'ny Repoblika Andry Rajoelina ny maro-pankasitrahana leader politique africain de l'année. Tsy ahivana fa nahazo ny salanisa 5.7 isanjato ny filoha Andry Rajoelina manoloana ny filohan'ny Seychelles Wavel Ramkalawan izay nahazo salanisa 2.7 isanjato sy ny filohan'ny Repoblika Demokratikany Congo Félix Tshisekedi izay nahazo salanisa 13.7 isanjato nandritra ny fifidianana no karakarainy Africa Leadership Magazine. Anisan'ireo masintsivana handrafetana ireo izay ho fidina hahazo ity maro-pankasitrahana ity ny fananana viana sy drafitra mazava ho an'ny fampandrosoana ny firenena, ny fivizana ny fiarah-miasa eo amin'ny firenena afrikanina ary ny fiarovana ny tombotsoan'ny Afrika eo amin'ny sehatry ny iraisam-pirenena. Tazana nanotrona azy tamin'izany fahombiazany sy ny fandresena azony izany ny solombavambahoaka voafidy tao Analalava sady vipanina mahajanga Ramatoa Soflira Prinsia ka dia miarahaba any Andriamatoa Andry Rajoelina amin'izao nahavoahosotra azy ho tompon-dakany Afrika amin'izay resaka fahaiza-mitantana izay ary aingany mba hipaka sy hiatra any fotony izany fahaiza-mitantana izay mba hialana amin'ny krizy izay iainana vahoaka ao Madagasikara ao amin'izao fotoana izao ary aingany mba ho tena Madagasikara tsy maintsy handroso araky ny viana izay napetrany izay no zavatra ho isy any an-toerana any. Izay moa no masaka azona roso tao anatin'ity video ity tomboky lasy tomboky vavy ka dia misaotra antsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Aza dino ny milaiky ny video antsika ary tsarovatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video izay lefa nahito isan'andro. Tomboky lasy tomboky vavy mankasitraka dia mirary soa.